tenena le démocratie fahalalana ary voalaza ao anatin'ny lampandrenana mihitsy zany hoe manana zo voaka malagasy milaza ny heviny na eny an-dalambe ary azo atao milahatra fanadidiny miaramila sy ny mpitandro filaminana dia miaro an'ireny olon'ireny ohatrany mitany rehetra démocratique sy tany mitandro ny fahalalahana sy ny fafana miteny ireny. Eto amintsika tsy misy zay moa zany anisany efa voazany tany amin'ny le pavé Solimotel io ndray namatsika tany Tuléar fa de zéro reny nanaovana andrareo reny tamin'ny andron'ny tompoko Raratsimandrava mbola tadidiko tsara de ozy izy hoe na tiany atoniny na sanatria ho mpanareo ary ozy de tsy sambotra anareo mihitsy ary nisy zany zavatra zany nampalahelo moa ny faratany fahafatesany le satria lasa ny ohatrany tokony izy indray le fahalalahana nomena an'le olona dia rehefa tonga professeur Zafelbert ny ainako tsara mihitsy le izy dia hoe ohatr'izay mihitsy izy hoe zay ataonareo ozy tsika raha ary misy tsy mety fa za kosa ozy amaly anareo ampatsorana anao tatitra aminareo aho dia tsy nisy mihitsy zany fanantsikanjehana zany tamin'ny andronay tamin'ny andro professeur Zafelbert malalaka ny olona milaza ny heviny misy ary tena ny ohatrany tokony ho izy tamin'ireny fotoana ireny nefa kosa tsy nisy voasambotra matsapa ny rehetrarehetra fa tsy mety ny mahita zay fampandrosoana zay mitanila malagasy daholo antsika rehetrarehetra zao ary mendry an'izany fandrosoana zay hitatsika faritra maro eto amintsika ary zavatra safantsika rehetrarehetra zany fa misy ny faritra efa miroso tsikelikely amin'izany fandrosoana zay ary raha manana zay vokatra zay fandrosoana zay ho any Madagasikara dia zao manana otrika arena zany atsika maro fa ny fitrandrahantsika azy tsy mbola tonga amin'ny toerana tokony isy azy dia fananganana an'izany hoe industria zany ny fitaovan-tsakana eo ambany fitarina dia mahatonga filohan'ny Repoblika Madagasikara dia mahatonga andro nationale dia mametry mazava tsara fa ao anatin'ny andro anankitelo zay fototra ny fampandrosoana ny firenena dia ny fampiroboroboana ny indostria. Manahoana moa zany ilay resaka basy Toliary taorina ny fidinana ifotony nataony Premier ministre lehibe ny gouvernementa sy ireo tompon'andraikitra sasatsasany teo anivon'ny gouvernementa nidina ifotony tany Toliary tamin'ny faran'ny herinandro teo zay zany fanontaniana mipetraka amin'ny besin'ny maro amin'izao fotoana zao fanontaniana mipetraka ihany koa amin'ny besin'ny maro amin'izao fotoana zao dia ilay hoe manahoana moa zany ny toy n'ilay rahanosy sakaty dia mbola misy fifandraisany ihany moa zany ireo rehetrarehetra ireo satria na ilay basy Toliary na ilay any amin'ny nosy sakaty dia nahitantsika an'izany ataontsika hoe fijoroan'ny olom-pirenena miady mitaka ny zony eo amin'ny tany Noajariny. Horesantsika ny mahakasika an'izay fa nytenen'ny Marjona teo ihany koa dia efa manakaiky ny fotoana tsy hoe manakaiky akory ilay orafara fa manakaiky ilay fotoana ndraisantsika ny filohan'ny filoha araka ny fiteny azy teo dia mazava ho azy fa araka ny voalaza teo madio ny tanàna aloha amin'izay faritra sy ny lalana mety ho lalovany zany filoham-pirenena izany dia tsara ny madio tsara ary zavatra hitako aloha amin'ny fotsy miangatra tia dia milamindamina kokoa ianao rehefa makany amin'iny Analakely iny teo aloha le nandritra n'le fanadiovana sy ny zavatra misy amin'izao zany milamindamina kokoa ianao tsy dia manana souci loatra ianao amina resaka hoe sito mahery sy ny mpangary paosy ireny ihany koa dia ao anatin'ny danger anatin'ny zavatra tsy maintsy ialana rehefa mandeha amin'ireny tsena ireny sika dia mila mailo foana ary mila mailo hatrany na io amin'ny resaka finday na amin'ny resaka izay karazana firavaka eny ampelantanana eny hatramina peratra eny an-tanana eny mbola misy mahita fomba ihany ahafahany manatsokana iny tsy maheno ninina kory ilay tompony dia rehefa tena
efa tsy eo tsony lay zavatra zay anao voataitra de amin'ny lafiny ray amin'ny fotsy miangatra aloha raha ny fahitako a mena iny zay zavatra zay ary mena iny zay trangy zay a milamindamina kokoa ary zay no irariana satria ny eto amitsika de ilaina ary tena zava-dehibe zay ataontsika hoe fanabeazana izay le fanabeazana zany eto tiako tenenina hoe ny fanabeazana tompoko a de tsy tokony hisy fanavakavahana amina resaka fampiarana ny lalàna satria raha vao misy izay fanavakavahana izay a de verimaina ny ezaka fanabeazana sy ny fampianarana ho ataonao satria tsy maintsy manao référence lay olona hoe maninona ary moa zao ihanina no afaka manao an'izao a maninona zay tsy ho afaka nefa lalàna iray ihany no apetraka zavatra iray ihany mila tandrovana ohatra zany lay ataontsika hoe etsy-bahoaka na ataontsika hoe fifandonana noho izay tsy fanarahana lalàna izay a noho izay fitanilana misy a eo amin'ny fampiarana ny lalàna zay ohatra fotsiny hoe ny tanytoly ary a maninona moa no nisy an'ilay ataontsika hoe fifandonana satria anao tatitra le solo-bavam-bahoaka no sakanana tsy iaona amin'ny vahoaka mividy azy maninona moa zany zay ny misy de nefany a taty amin'ny ilany taty amin'ny faritry boeny taty sy ny sisa mamory vahoaka zareo a ametraka samboady a sy anao tatitra ihany koa azadiny fa ny antony am'ireny am'izao ma tsy efa manomboka mihetsiketsika ihany koa ny loolon'ny Madagasikara zay iraky ny mpitondra miaraka amin'ireo olom-boatendry sy olom-boafidy sasatsasany a efa manao négociation sahady amin'izay ataontsika hoe ametraka loolona maro anisa eny anivon'ny anteny miaran-doolona mbola kajy hafa efa mipetraka rehefa hitatsika fa mandehandeha ihany koa zany am'izao fotoana zao raha ny zava-misy a makasika izay ataontsika hoe tsy fitoviana ao fampiarany lalàna zay de misarika ny sainy be sy ny maro a ny zavatra ny tranga atao vatomandry maly zany a raha tsara mampatsiahy antsika ny tranga atao vatomandry a fa noresahana nandritra n'ilay ataontsika hoe kabary a ny fandimbiasan'ireo manam-pahefana zany a tonga nanotrona ilay fametrahana ny samboady ireo bentanana reo zay misa raiky amby roapolo izy zay tao amin'ny distrika ny vatomandry a nresahan zareo fa manome lamosina hony manome lamosina ny fitondram-panjakany sofiratsiraka zay solo-bavam-bahoaka voafidy tao vatomandry de ny antony ny ilazana an'izay de hoe misy ny fitongilana nataony solo-bavam-bahoaka tamin'ireo vahoaka zay mitaka ny rariny sy ny hitsiny a mikasika ilay fitsimbadian'ny voka-pifidianana be ny tanàna tao amin'ny commune ambanivohitra Tanambao-Matsara efa ny rahantsika nahita teto a efa nyresahantsika teto naharitraritra ny olana tamin'iny commune Tanambao-Matsara iny a sy ilay ao amin'ny commune Ambodinonika Rangalana zany hoe nisy disadisa tao na tsy mbadika le voka-pifidianana izay candidat tany amin'ny laharana faharoa indray a no napetraka olany zany tadiditsika tsara fa raha ohatra hoe apatsihifina ho an'ny commune ambanivohitra Tanambao-Matsara ohatra zao a candidat nahazo isam-bato a 520 isan-jato izay zany le candidat faharoa izay no salorana ny fanjakana samboady a nandritra n'ireny itsika tao vatomandry reny na ilika kosa nefany a ilay candidat lanim-bahoaka zay nahazo ny isam-bato a salany isam-bato a hatrany amin'ny 570 isan-jato hitatsika araka zany fa izay le zavatra misy ary zay le amboletra ininatao a izay ihany koa lay fitanilana araka ny resahako tany am-boalohany hoe rehefa misy an'izay fampiarana ny lalàna zay tokony tsy hisy a fitanilana ka hoe ity alako bikaky tsy tiako tare a de tsy ho raisinao a ao anatiny manoloana zany de nanome ny heviny moa ny solo-bavam-bahoaka sofiratsiraka tsara ihany mampatsahantsika an'izany a fa hoe tsy nanome lamosina fanjakana ozy izy a fa manome lamosina kosa ny tsy fahamarinana manome lamosina ny ataontsika hoe osoka ao anatin'izany rehetrarehetra zany zay zany ny fanazavana nomeny a sy ny fanampanazavana nomeny mahakasika an'ilay hoe manome lamesina ny fitondra fanjakana ny solo-bavam-bahoaka voafidy namaly izy zany hoe tsy manome lamosina kosa ozy izy amin'ilay mpitondra fanjakana fa manome lamosina ny tsy fahamarinana hitatsika tsara teo fa 520 isan-jato a
no azo nylay be ny tanàna zay nitsolorana Samboady Omaly fa le anankiray izay nahazo ny salanisa 570 isanjato zay lanim-bahoaka no fidiny vahoaka tao an-toerana tao amin'ny commune Ambanivohitra Tanambomatsara io zany de tsy noraisina ary tsy lany ho be ny tanàna tao amin'ny Tanambomatsara kosa de ohatrohatr'izay ihany ny salanisa ambany de ambany fa nilaza ny solobavambahoaka fa nahodin'ny tompona ndraikitra ho raharaha politika zany ny zavatra misy eo de eo indrindra ny tena miteraka olana satria ninona zany atao ninona ezaka ataon'ny olona miezaky ny olona mijery hoe inona no vaolana ho an'ny ity commune misy anay ity olona tahaka ny ahoana no mba afaka hitondra na de ataontsika hoe ampahany kely amin'ny fampandrosoana n'ilay commune misy de izay no nijerevan'ny olona izay no natonga ny olona hifidy sy andatsabato tamin'ny andro ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina rehefa tonga nefa le vokatra mivoaka ireny no ny hafarany efa ny rahantsika nahita fa nisy maromaro no nahiditra-ponja tamin'ny raha tao Vatomandry iny ary maromaro ihany koa no natao famitorana makasika izany rehetrarehetra zany de ombako manana ary tokony fomba fijery ho ananatsika rehetrarehetra ihany koa izany fomba fijery hoe tsy sanatria kory hoe anome lamosina ny mpitondra fanjakana isika fa kosa tokony anome lamosina ary analavitra impito mandefitr'olona ny ataontsika hoe fanararaotapahefana tokony ho alavirina zany ataontsika hoe fanaovana tsindry azo lena tokony ho alavirina zany ataontsika hoe fitanilana eo amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny sisa mba tsy hisiny ny korontana eny anivon'ny fiarahamonina eny izao aza mo rahampitso raha tsy diso azavady tsara mampatsiahantsika an'izany fa rahampitso no hiatrika ny atao hoe audience na ny fianoana eny anivon'ny fitsarana ny syndicat ny paramedy moa zay nanao etsika tamin'ireny fotoana reny voalaza fa nisy lalàna no hitsakitsahany tao de mbola ho hitatsika eo moa zany mety hotoen'izay fa anaraka faingo vetivety aloha 38 14 882 24 na ny 32 12 888 19 andrasatsika izay antso mety ho tafiditra eo fa am'izao zany de efa miditra ao anatin'izay isika raha ohatra ka misy tafiditra de ho raisitsika avy hatrany fa eo ampiandrasana an'izany de hotoizatsika hatrany ny famakafakana sy ny famelabelarana ny zavatra misy ny tany Vatomandry no nresantsika farany teo de ny mahazava-dehibe ny fampanarahana ny lalàna ho ia teo ny mahazava-dehibe ihany koa ny fitoviana eo amin'ny fampiarana ny lalàna zany fampiarana ny lalàna zany de tena zava-dehibe isiny ny filaminana sy ataontsika hoe ny fandripahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena ary zay no fanontaniana mipetraka hoe rehefa iza moa zany no miatra ary ampiarina avy hatrany izay lalàna izay ary rehefa iza no ataontsika hoe tsy miatra ilay lalàna na hitadiavana fomba hafa ahafahana manodina izay voalazan'ny lalàna izay fomba hafa ahafahana manodina voalazan'ny lalàna zay de efa niainantsika teto atriny ela ary niainantsika ihany koa zany indrindra talohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ireny raha tsy ilaza afa-tsy nilay fananany Andry Rajoelina ilay zoam-pirenena frantsay be de be ny resaka nandeha tamin'ireny fotoana ireny ary ny andinin-dalàna anankiray no ifandroitana ary samy resaka samy milaza izay fomba andraisany azy ary zay koa ny tena olana eto amintsika mazana ny ankamaroany fehezan-dalàna ny ankamaroany didy sy ny fampafantarana voakan'ny fitsarana de amin'ny teny frantsay izay ihany koa ny tena olana eto amintsika satria io teny frantsay io mazana de miteraka olana amin'ny fandraisana sy ny fanazavany lay olona
iantefany na lay olona tsy te iantefany ilay didi mivoaka na ilay ataontsika hoe fanapaha-kevitry ny fitsarana ao anatiny. Izay zany de tena miteraka olana ary zay no olana lehibe indrindraindrindra raha miresaka isika ity resaka fananatany ity. Ny fananatany tompoko de anisany mahasarotiny ny vahoaka malagasy izy io, kanefa raha ianao ikarakara ny taratasy tany mahakasika an'izany ataontsika hoe inona sinina no ilaina mahakasika an'io taninao io de tsy maintsy amin'ny teny vazany akamarony, ary zay ny tena mampahazo vahana sy mampahazo laka ihany koa ireny karazana tambazotra, karazana ataontsika hoe mafia, karazana ataontsika hoe pijirika amin'ireny lafin-javatra maromaro reny, ary zay no isan'ny tokony hojerena akaiky ihany koa, satria raha misy ny fanatsarana tokony atao de ny fampiarana ny lalàna izay tokony ho fantatry ny rehetrarehetra eo amin'ny fampiarana azy fantatry ny rehetrarehetra izay ataontsika hoe voakasika ihany koa. Raha ity zao nyresantsika teo le resaka vatomandry de matoa lay olona no fidiny ny vahoaka ao an-toerana ka nahazo salanisa 570 isan-jato de misy antony zay ary misy antony ihany koa matoa nahazo an'ilay 520 isan-jato ilay kandida anankiray. Hitantsika amin'izany fa matoa zany ny olona miditra ao anatin'izany ataontsika hoe safidy nanapa-kevitra ny hanova hitondra fanovana ao anivon'ny fiarahamonina misy azy manana n'ilay etaeta izy zany hanatsara ny fiarahamonina misy azy, manana etaeta izy hanatsara ny commune misy azy. Ny fanatsarana commune de tena tsy voatery hoe amin'ny resaka toe-karena ihany fa indrindraindrindra ny fahafahana misitraka fitsaboana. Raha miresaka isika zany ataontsika hoe commune ambanivohitra Tanambao-Mahatsara zany mba misitraka an'izany ataontsika hoe fitsaboana araka ny tokony ho izy zany ve ny any amin'io commune sy ny distrika io, tsy ny any ihany fa ny rehetrarehetra mbola fanontaniana mipetraka zany, satria de isan'ny olana ary mampitaraina ny olona maro eto amintsika ihany koa de ilay fandehanana an-tongotra amina kilometatra maro mandritra ny ora maromaro mba hijery an'izany ataontsika hoe tobi-pahasalamana izany ny olona iray ny havan'ilay olona tojo tsy fahasalamana. Araka nefa nyteneniko teo tsara mampatsiahintsika fa afaka miditra amin'ny vatana tsika izany zao ao amin'ny 38 14 882 24 38 14 882 24 de misy toezatsika ihany resadresaka aloha zany eo ampiandrasana n'zany antso mivantana sy ny SMS izany na ihany koa amin'ny 32 12 888 37 efa afaka resantsika, afaka hidirantsika ao anatin'ny SMS. Efa misy SMS voaray zao ty salamakolo tena gagy zay amin'ny resaka base toliary io tena misy antoko misy lelaka ao manoana ny fitondram-panjakana fa matahotra ny vahoaka tsy manaiky anokafana an'io, de misy antony ngeza be ao fa ny fanjakana tsy miainy ny vahoaka fa ny vola hiditra ao am-posiny ihany no fantany, ary tsy izy tsony zany tsy isintsony zany demokrasia zany raha vao misy vahoaka mitaky ny maharary azy de mandeha ny bomba mandatsa-dranomaso. Mampalahelo ny mahazo ny majinika fa misy farany ny zavatra rehetra, zavatra misy zany ary tsy mahagaga intsony amin'izao androtsika izao, satria tamin'ity fitondrana volomboasary ity tena nahitantsika betsaka n'izany ataontsika hoe bomba mandatsa-dranomaso sy fifandonana amin'ny mpitandro filaminana. Misy message ty namana maro jona hoe le pakaron-jato tsy ary zato eo andravoanga nama tena enjana
mba jereo a ry be tanana fa azavarinao fotsiny zay zany ny afatra ny tsena andravoangy io ihany koa de misy zavatra maromaro mitranga tsy de rahantsika moa ny resaka tsena satria fandaminana tsy maintsy apetraka ihany a ny fanararotana ihany koa nefa manaraka azy eny ihany a be de be ny zavatra azo resana raha vao mizany resaka tsena sy fandaminana ny tsena zany sika be de be ihany koa no azo resana raha vao miresaka n'izany ataontsika hoe lalàna mifehy ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra izany sika fa ny zavatra misy aloha araka ny navoaka ny banky iraisam-pirenena de be ny fatiantoka ara-toekarena ateraky ny fitohanany fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra indrindra amin'izao ataontsika hoe firosoana amin'ny fanamboarana vonjimaika ny ampahandalana sasantsasany eto Antananarivo renivohitra izao be de be ny vokatra zany satria de misy ane ny olona avy any Tosy any miditra mivalo aty Antananarivo renivohitra izy a voatery tsy maintsy mandeha an-tongotra satria mitovy ihany a ny oralany a amin'ny mandeha tongotra sy ny mandeha taxi be zany zao efa fatiantoka apetraka ary ny solika efa tsy resahana intsony a ny fotoana lany satria ny fotoana ihany koa de volamena araka ny fiteny a rehefa very fotoana ianao de very vola ny dikan'izay de iverenantsika ilay resaka base toliary teo base toliary a be de be no mitaraina hoe na manahoana moa zany no vokatry reny fidinana ifotony nataon'ny prime ministre tany an-toerany reny ireny ve no ataontsika hoe solitena marina mafehy ary afaka misolitena ny vahoaka ao anatiny zany rehetra zany misy afatra manaraka salamakolo a Gabriela avy aty Betsingilo mba jerenareo io base io fa tsy fantanay ny antony ozy izy zay zany a no message alefany marina daholo raha isan'ny famakapakanareo raha manokana aloha de leo be an'ity rajoelina ity zahay ka tokony alaneo Jocelyn avy any Sambava ihany Jocelyn Sambava zany a no nampita amitsika izay SMS izay fa ny mahasarika ny sain'ny olona aloha zany zao de ity resaka base toliary ty a anahoana ny mety ho vokatry ny fifampidinianareo no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nisy ihany zay fahavononana ifampidinika sy ifampiresaka hitady vahaolan'izay a maninona no miandry aty amin'ny ataontsika hoe rehefa misy an'ireny tranga ireny a zay vao herosona de eo zany de mampanahy hoe tena sincère ve ilay fifampidiniana sy fifampiresahana natao ary ahitana vokany tena azo tsapaitanana ve ilay fidinana ifotony a sy ny fifampiresahana natao sa mety ihany koa fanontaniana no apetrako a sa ve mety ho ataontsika hoe sous forme hoentina mampitsahatra n'lay ébullition lay fangotrahana hoe rano tapohana rano aloha mba angitsingitsy anaranara kely fa anomboka afana izy ity mety izay ve sa manahoana satria raha ohatra ka nisy an'izay fahafahana sy fahavononana ifampiresaka sy ifampidinika izay a de maninona no rehefa mangotraka sy mihamafana ny toetra raha zay vao midina de eo zany lay endrika anankiroa mety iseho am'izay fotoan'izay a ny endrika voalohany a de tena hoe de tena hidina andamina an'lay olana sisa ka ametraka vahaolana maharitra ametraka marimaritra iraisana isiny ny fitoniana sy ny filamina zay ny endrika voalohany izay endrika voalohany zay le mahatonga an'le fanontaniana hoe maninona no izao vao napetraka ilay fifampidiniana sy fidinana ifotony ny endrika faharoa de le nteneniko teo hoe efa manomboka mafana le toetra raha ka aleo mody midina aloha ampangina sy ampangatsitsika n'ity zavatra ity fa rehefa aveo ny atsika ihany ny atsika zay le endrika faharoa de eo no mipetraka hoe inona am'ireo ary zany no zavatra misy ny ampitso no itsara ny tantara no itsara hoe inona no mety hitranga aorin'izay ny raritsika de ny hoe tsy isin'ny korontana akory na hoe isin'ny fifandonana ka fifamonoana amin'ny samy malagasy fa ny raritsika de ilay malagasy
afaka monina sy miaro ny taniny ilay malagasy a afaka miary amin'ny piarina ilay malagasy a mizaka sy migioka ny tombotsoa azo fa tsy hoe olombitsy akory a no igiokany zany ataontsika hoe tombotsoa azo a ao anatina fitradrana goavana tahaka ireny zany zao mbola fanontaniana mipetraka daholo zany ary ny akamaroan'ny olona de raha hitantsika tamin'ireny fanambarahana sy etsika natao tany an-toerany reny a hita ary tena tsapa fa resy lahatra ilay olona ary misy antony matoa mijoro sa miaro a ny taniny sy ny kolotsainy sy ny fombandrazany amin'iny faritra Atsimon'Nosy iny. Salamakolo Yasmina avy aty Mahavatsy mafy mahazo anay amin'ity base toliary ty ozy izy. Hitanareo zany zao manamafy an'ilay tsy fanekena mafy ny mahazo anay ozy izy amin'ity resaka base toliary ty zay zany no afatra nalefany zareo avy any. Misy message manaraka Salamakolo TV FM sy ny mpankafy fandarana manerana ny Nosy. Salama ihany koa ianao za aloha tena mankafy ny fandarana dafy Albert avy aty amin'ny district ny Lalangina ihany commune rurale Sambavy. Ny fangatahako re de mba zarao isan'ny tokantrano amin'izay ny jiro na mpanantenanareo any vahoaka malagasy fa tsy anao kobakambava fotsiny nareo de mba amboarinareo koa ny lalana na tetezana mampitoy ny commune rurale Androy sy ny commune rurale Sambavy io ao avaratra ny tany fotsy ao io misaotra Cool FM Tananarivo. Zay zany no message nalefany avy any amin'ny district ny Lalangina zay manaraka tsy tapaka ny fandarana teo anany fandehany ihany koa ao anatin'ny zany rehetrarehetra zany. Tsy haiko hoe mandefa le stylo le telefona sa manahoana fa le anamato zao le numéro ako ndray ty mahazo message be antsy be ty de le antsy tsy raisiko fa apatsahivana trany 38 no antsotsika mivantana 38 14 882 24 38 14 882 24 no antsotsika raha hiditra mivantana ato anatin'ny fandarana de ao anany fandehany isika de aveo ny 32 12 888 19 zay zany no afatsika miditra mivantana ato anatin'ny fandarana de ao anany fandehany. Ny fantanina petraka ny maro de ity resaka jirobora ity ihany koa satria maromaro no mitaraina amin'ilay hoe misy condition maromaro apetraka amin'ilay jiromora izay nirosony ny mpitondra fanjakana raha ny hita aloha de filaharana be ny fandoavana azy ireny amin'izao fotoana de misy ihany koa faritra tsy mazaka ilay izy de misy ny faritra raha ny heniko zao nresahany zareo teny paripartia ny Fenorivo iny alaka misy Fenorivo de hoe mila manangona sony maromaro lay olona roapolo na telopolo any hoany zay vao afaka manao fangatahana amin'ny jirama ho an'ilay fanatsarana nylay tabazotra amin'ny jiromora izany. Ny tsy haiko zay famarinana zay fa zavatra misy zany ary ny rarina de mba ilamina satria ny antony irosonany de izay ihany nefa teneniko hatramin'izay hoe ny olona tsy takitaky fahatany misy antony zany matoa ny olona manao fitakina misy antony matoa ny olona manao ataontsika hoe fanamariana amina tetikasa sy zavatra anankiray misy eo. Vakitsika ny SMS manaraka Salamakolo Fatima avy aty Antaravay mijaly zahay raha lefa ny bazy ozy izy Antaravay zany aiza hoaizy zany Mahavatsy any ngambany zany sa aiza hoaizy zany faritra Atsimon'Nosy any be de be ny maneho hevitra mahakasika an'izay azotsika atao miantso mivantana amin'ny larana occupé foana ilay numéro mbola somary alamina kely zany fa eto ampiandrasana an'izay aloha tsika zany de toizatsika ihany ny famakafakana ny tena zava-dehibe araky ny teneniko teo de mila ary matsapa ary mila manova fomba fijery
sy manova amin'ny fomba fisainany a ireo mpitondra sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny a ahafahana mihaino sy mamaly a ny etaetany vahoaka amin'n'ireny a trangan-javatra ireny. Mila mamoka n'izay ataontsika hoe mihaino sy fahaizana mamaha olana izay a ny mpitondra. Kanefa araka ny fomba fiteny hoe akotsina ny noatra zay tsy efa lanany kiary ve, raha nisy an'izay ataontsika hoe fahaizany sy fahavononany iaino zay ireo mpitondra sy ireo tompona andraikitra tsy efa oviana nisy antsoavo mahakasika an'ireny olana isan-karazany reny teto amintsika. Am'izao a herinandro masina sika, herinandro masina sika mazava ho azy fa tsy maintsy ho avy indray ny pasika ametraka ny afatra ireo mpitondra fivavahana, ametraka afatra ireo mpitondra fivavahana de ho hitatsika eo indray hoe ahoana no avaly sy ho andraisan'ny mpitondra an'izay. Fanitsiana kely a ho an'izay te hiditra amin'ny vantana atao anatin'ny fandarana ny 3212 a 888 31 zany a no atsotsika amin'ity androany ity 03212 a 888 31 zay no afaka atsotsika miditra amin'ny vantana fa mbola misy olana teknika ilay numéro fiantso mahazatra zany 3212 a 888 31 no afaka idiratsika, afaka andefasatsika SMS ihany koa ao anatin'izay. Vao nandeha le izy de efa misy tafiditra sahady a efa tafiditra anao a miaramba tompoko. Afaka miteny avy hatrany tapaka indray izy eo a 3212 888 31 zay no afaka antsotsika miditra amin'ny vantana atao anatin'ny fandarana. Miaramba tompoko. Vonoiny le radio azafady. Antso manaraka. Miaramba tompoko. Ahoana fandeha? Ahoana lavitra ny radio? Pourquoi naka hoteleniko ohatrohatrany hoe zao mety tsony le fiainam-bahoaka am'izao tsy tapitsony za matakely any ako raha ohatra ka hoe anamitaty za olona piasa fanjakana ambony zay fa antan'ireo olona reo ako kiara-miaina amiko reo a tena tsy tapiko tsony ny zavatra minjady am'ireo de miteny amin'ny andriamatofo lohan'ny repoblika ako efa miteny ankeo mbola miteny azao fa tsy tapiko tsony le izy rsea fa inona azy ataonao fa aiza le olona miara miampy tamitsika, aiza le olona miara nitolona tamitsika. Afaka manao nanarana sa tsy afaka manao nanarana? Aleo tsy manao nanarana tsika. Aleo tsy manao nanarana. Ye, ankasitrany ianao a tao anatin'izay antso izay a. Salamakolo a manakory marina ny fandehan-javatra momba ny abatseranana ty ozy izy. Na ena manko ny anay mpiasa ny jaune na ty Antsirabe fa ahena indray ny mpiasa fanga ry fanjakana tsisy hafatra koatra ny mpiasa avoka. Somazy ve ny solution. Zay zany ny fanontaniana petrany a ahoana mahakasika an'ilay etra na ena ozy izy fa ahena indray mpiasa fa nga tsisy zavatra hafa hevitra hafa ankoatra ny mpiasa avoka somazy ozy izy a inona ny solution a entin'ny mpitondra fanjakana eo anatrehan'izay fanontaniana mipetraka zany ary fanontaniana goavana ihany koa satria misy fiantraikany be iny a izay
fampiakarana ny abo antseranana na araky ny fanapaha-kevitra no raisin'ny filoha amerikana misy fiantraikany be iny amintsika eto Madagasikara satria de mihoatrany zay vao tena mandeha ilay 38 ankasitrahana ny teknisiana na vita nanao miracle ny antso afaka ampidiritsika zany zao de ny 38 efa misy tafiditra io miaraba tompoko tsy miteny tapaka ilay izy 38 araky ny efa fiteneniko teo 38 14 888 882 24 zay no afaka idiratsika amin'ny antso mivantana andrasaloha fa misy antso tafiditra ty 32 12 ihany koa efa mandeha 32 12 888 19 miaraba tompoko de ahoana fandehany afaka miteny avy hatrany ianao voiny fa vao nandeha le izy de mifanindry be indray le antotsika miaraba tompoko de ahoana fandehany mifanindry foana miaraba tompoko aleo miditra tsikelikely lasa mifanindry be le antso de tsy fantatra tsony eny tompoko miaraba tompoko tsy tafiditra eny tompoko mbola tsy tafiditra eo ampiandrasana an'izay de hovakitsika reto SMS voaray reto inona marina ny tena zavatra misy ary ahoana ny toyny reny fidinana ifotony tany Toliara ireny mbola basy Toliara ihany koa iny salamakolo TVFM sy ny mpankafy ny fandarana tokony hojerena vahaolana ity resaka ay manamafy an'ilay resaka fampiakarana hitra teo amin'ny zone France tokony hojerena vahaolana ity resaka fampiakarana abatseranana ity fa tsy ny fandroahana ny mpiasa no vahaolana mety fantaniana mipetraka zany ary ny tompona ndraiky mpanjakana no iantefany zany fanontaniana mipetraka zany eto sika mahita hoe anisan'ny zava-dehibe anisan'ny ho ataon'ny mpitondra fanjakana ho lahara-pahamehana ve ny fitazomana ireo mpiasa izay efa manana ny asany mialohan'ny ataontsika hoe idirana amina resaka famoronana asa satria izany de mbola andrasana sy andrandraina amin'ny mpitondra fanjakana ihany koa misy antso tafiditra miaraba tompoko tapaka avy hatrany ana miditra anaty faingo aloha isika de rehefa avy eo mitoy ny fandaharana manaja tompoko eny tompoko de ahoana fandehany taona fandehany za efa tia Toliara ihany zao mikasiky raha basy Toliara io tsy manety an'io zay Toliara fa de manimba fari-piainana eto Toliara to basy Toliara io miangavanareo fitondram-panjakana ay mba tsy anaonao basy Toliara io mba mangataka aminareo fanjakana zay ihany fa de misaotsaka mankasitraka anao ary be de be ny message voaray mahakasika an'io resaka basy Toliara io ihany koa am'izao fotoa zao misy antso tafiditra eny tompoko de ahoana fandehany de ahoana fandehany Stefan Vekisanaratra eny tompoko akory le fomba tiako resana de le foto-drafitrasa-boarina be atao oeraoera sa atao anasoavana vahoaka satria aty aminay aty misy tetezana vita efa ray volana mahely efa tamin'ny Desambra mihitsy aza ny vita de hatramin'izao mbola tsisy kafana de tia tapindimy zany Fianaratra de hoe hiandro oeraoera indray ve sa ahoana fa efa 3 taona ny jalinay zay
ka dia mangataka an'ilay fitondrany zay fa rehefa tsy ho sokafany io tsy voatery zay nga mety handeha eo ihany andeha tenenina misy satria zay aloha zay andeha fa mijaly avabe zay dia mitsotra betsaka anareo fa dia zay ny fandehana ty sanaratoa dia zavatra natao oeraoera fotsiny tonefa tsy anasoavana vahoaka mitsotra betsaka. Makasitraka anao raisika ihany ny antso tafiditra manaraka amin'ny ity maraina ity. Ny fanazavana hoe tsika ao anatin'ny fandaran-deona fandehany rehefa tafidritsika dia miala zay onjam-peo zay. Miarabanao. Salama tompoko. Eny tompoko. Le problème le base dolliare ny zavatra mahagaga moka ny base dolliare manino ve ao Antananarivo ve tsy mba misy an'io resaka fasy mainty koa fa ohatrany manahira tahaka ny colonel Fanampera zao colonel Fanampera ne olo nahavita be io fa tsy tokony ho samborona ohatran'io ary miteraka tsy fahasalamana izy io tompoko. Ka raha ohatra ka misy na ampovoan-tany zany misy fasy mainty miteny présidente eo hoe eo paradisa anareo Toliara ao Atanaza io kapitaly io boba 4 fako mivangongo tsy vitany oeraoera gn'anazy io fitiavan-tegna gn'anazy io fa izy ty mako tsy azo toerana gn'olo amin'ny fitondrana fa izahay madinika avao gny voa. Or le contrat tsy mba 10 tao tsy 10 tao fa 30 tao 40 tao tsy efa maty vetsika amin'izany ny taranaka mandimby no mampalahelo ka ohatrany mivarotsy tanindraza zany présidentsika misaotra tompoko. Makasitraka anao anatin'izay fanohan-kevitra izay raisika hatrany ny antso tafiditra ny 08 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19. Miarabanao. Eny tompoko. Efa tafiditra ianao eto ilay fanohan-kevitra arany lasa izy ny apetraka zany ao anatin'ny fandaminandrara eto Madagasikara amin'ny akapobeany. Miarabanao arany. Eny tompoko. Eto ilay fanohan-kevitra ty aza meno onjam-peo. Eny tompoko. Efa ao ianao dia mihodina fotsiny ilay izy. Miarabanao. Ny fanohan-kevitritsika ao anatin'izy ity dia lasa tapatapaka le fanazavana. Miarabanao. Eny tompoko. Aza meno an'ilay onjam-peo anao fa tonga dia eto ilay fanohan-kevitra azafady. Eny tompoko. Sisy avy Toliara fa mipetraka tanàna. Eny tompoko. Anina zany hoe sista mba hoe nandalo teny Analakely ho maso dia mahita fa madio be ny lalana zaky tsara nefa tapi-tanàna ny Toliara raty be dia lavaka be mihitsy zany dia tsy haiko hoe rehefa dia nisy mpivarotra zany mba nividy paoma dia mba nanontany aho hoe fotrina ny paoma dia 5 000 ny ray misy izy hoe zay zao mandritra ny andalovan'ny président Fahatsehony zay tsy mahazo mivarotra. Makasitraka anao raisika hatrany ny antso tafiditra. Miarabanao. Eny tompoko. Eto ilay fanohan-kevitra anao 034 40 efa tafiditra anao 41. Ao arany. 034 40 tsy teny zany izy. Sy teny izy. Raisika indray ny antso tafiditra manaraka satria dia betsaka ireo olona izay miditra ihany koa amin'ity maraina ity.